Toy izao indray ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 12 Desambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 13 Desambra taona 2024 amin'ny 9 maraina. Noho ny fisian'ilay rivo-doza Sido ao amin'ny ranomasimbe Indianina ao dia tombanana ikorotana ny toetry ny andro an-dranomasina morontsiraka avaratra sy avaratra atsinanan'ny nosy noho ny alin-drano. Aherina heribe ny ranomasina araka izany tombanana anodidina eo amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra eo anelanan'ny Tanjonangotsy hatrany Toamasina. Manodidina eo amin'ny 3 metatra sasany hatramin'ny 5 metatra kosa eo anelanelan'ny Sambava sy ny Tanjonangotsy ary mety ananky hatramin'ny 5 hatramin'ny 7 metatra mihitsy azy izany manakaiky ny tendrony avaratra. Mialoha ny idiran'ity rivo-doza ity an-tanety eo Antsiranana izany no mety ahitana izay avy ny alin-drano 5 hatramin'ny 7 metatra izay. Ny fotoana isehoany moa dia manomboka rahampitso tolakandro hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Mety hisy araka izany ny fahasarotan'ny fifamoivoizana na ny faharendreana an-dranomasina, eo ihany koa ny fikorontanan'ny asa aman-draharaha andavanandro ary mety ho fiakaran'ny ranomasina amin'ireo toerana mora tondraka. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo amin'ny alin-drano manomboka eo amin'ny Tanjona Angotsy hatrany Antsiranana ary eo Antsiranana hatrany Analalava. Etsy ankilan'izay ihany koa dia tombanana ho mafy ny rivotra amin'ny morontsiraka avaratra sy avaratra atsinanan'ny nosy. Mety isa fotofoto mihitsy ary izany indraindray ka manodidina amin'ny 80 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora izay mafy ny rivotra izay. Ananky hatramin'ny 80 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ilay rivo-doza na mialoha ny idiran'ilay rivo-doza an-tanety. Manomboka ny rahampitso alakamisy hatramin'ny sabotsy ihany koa ny fotoana isehoany. Vokatrizay indrindra dia mety hisy hatrany ny fahasarotan'ny fifamoivoizana na ny faharendreana an-dranomasina, eo ihany koa ny mety ho fikorontanan'ny asa aman-draharaha andavanandro. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo amin'ny amafin'ny rivotra izany manomboka eo amin'ny Tanjonangotsy hatrany Antsiranana ary eo Antsiranana hatrany Analalava. Tsotra ihany ny torohevitra avy aty amin'ny Meteo Madagasikara dia manentana antsika tsirairay anaraka mandrakariva ny toromarika ao mena manam-pahefan'ny fotony isorohana ny loza mety iseho. Toy izao ary ny toetry ny andro ho an'ny morontsiraka atsinanana. Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny Tanjona Angotsy, anorana malefaka iabetsaka kokoa rehefa manakaiky ilay rivo-doza Sido. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra fa hiakatra miandalana izany rehefa manakaiky tsikelikely ilay rivo-doza. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona amin'ny Tsitokotoko. Ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany. Mahanoro hatrany Taolanaro, anorana tandrifin-drahona amin'ny faritra avaratra. Andrahona amin'ny Tsitokotoko na ibalika amin'ny masoandro ny akafa. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ananka 7 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Taolanaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena, andrahona vitsina ibalika amin'ny masoandro. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ananka 7 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra amin'ny morontsiraka. Aherin'ny ranomasina amin'ny ankapobeny avy ny onja manodidina amin'ny 2 metatra sasany hatramin'ny 3 metatra. Isy alin-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Ankabo. Ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina ahery indraindray amin'ny tapany atsimo. Avy ny onja 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra. Ahatratra 2 metatra sasany any atsimo ny ampany noho ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Tanjona Ankabo hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro, anorana tandrifin-drahona vitsy manakaiky amin'ny morontsiraka Melaky. Ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hielina ho avy atsinanana amin'ny maraina ka manodidina eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, andrahona amin'ny Tsitokotoko. Ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora.
ho avy andrefana kosa na avaratra andrefana ny tolakandro ka manodidina eo amin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bobaomby. Olalovan'orana tandrifindrahona amin'ny maraina ho avy andrefana ny rivotra ka ho 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasametatra hatramin'ny 2 metatra.